Mbola tsy tapitra akory ny raharaha famononany ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny commune ny Mangataboangy. Dia efa misy mandrahona ho faty sady ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny commune Amparafaravola. Feno petadrindrina mirakitra sora-baventy miloko mena izay miaro fandrahonana ho faty ny ben'ny tanàna Amparafaravola androany 20 febroary maraina. Hoy ny gazety Basivava io maraina io. Toy izao hitantsika amin'izao sary izao ny voasoratra. Raha tsy tiany lahy sokatra ny fasany lahy ao an-tany fotsy dia ajanony arozaziny lahy saika atao androany. Tsy fandrahonana ity ho izy fa tena izy. Ary tena nofoanany ben'ny tanàna tokoa izany resaka arozazy izany. Araka izany rehetra izany dia tsy mandry fahalemana eto amintsika. Mirongatra araka izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana. Maro dia maro ny trangany tsy fandriam-pahalemana tamin'ity volana febroary ity, fa tranga anankiroa ihany no resantsika. Ny voalohany tranga fahafatesany ben'ny tanàna voafidy tao Mangataboangy. Ny tranga faharoa famonona teratany koreana tatsimo izay nivonona tamin'ny fomba feno abibina tamin'ny zoma lasa teo. Ndao resantsika voalohany ireo teratany koreana maty novonoin'ireo tsy mataotody tamin'ny fomba feno abibina. Araka ny voalazan'ny vaovao sy gazety maro samihafa dia koreana mianaka mpamboly sy mpiompy any Morarano Gara io nivonona io. Eo amin'ny 20 taona sy 20 taona ireo maty novonoiny ireo Jolay tsy mataotody ireo. Ny Alenzoma 2 febroary 2024 lasa teo. Ho antsika izay tsy mahafantatra dia ao amin'ny distrikan'ny Moramanga no misy an'ity commune Morarano Gara ity. Araka ny voalazan'ny vaovao an-gazety dia fitolahy ireo tsy mataotody namondy ireo koreana mianaka ireo. Vola 3 millions d'ariary no nanaperan'izy ireo ain'ireto teratany koreana anankiroa ireto. Tezitra mafy araka izany ireo teratany koreana izay monina eto Madagasikara, indrindra fa ny Masivo koreana tatsimo. Araka ny resaka ny fanaovan'izy ireo tampanao gazety dia mangataka fiara-miasa amin'ny fitonam-panjakana mba hanatrarana sy isamborana ireo tsy mataotody namono avan'izy ireo. Ao anatin'izany ny fiara-miasa miaramila, zandary, polisy sy ny maro hafa. Mangataka izy ireo raha tratra ireo navandoza dia faizina amin'ny sazy farak'izay enjana dia enjana. Hoy ity solotenan'ny fikambanan'ny teratany koreana monina eto Madagasikara ity. Efa natao omaly 20 febroary 2024 moa ny fombafomba. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia nodorana ny vatamangatsika ny ireo koreana maty ny Jolay. Ireo jiolahy ireo izay tsy matahotra an'Andriamanitra 마다가스카르의 발전을 위해서라도 na dia mba ho an'ny fivoaran'ity firenena Madagasikara ity fotsiny ary 꼭 잡아야 합니다. dia tsy maintsy ho tratranay. 우리 한국인들과 ny koreana rehetrarehetra 마다가스카르 대사관은 dia ny ambasadiny Korea eto Madagasikara 이 나라 경찰과 헌병대를 총동원해서라도 sy ny miaramila ary ny mpitandro filaminana maro samihafa 범인을 잡는데 dia tsy maintsy hiezaka n'inona zavatra atao. 최선을 다할 것입니다. Les deux sont les missionnaires qui étaient venus à Madagascar. Ils ont tant aimé ce pays et son peuple. Nous sommes en deuil et profond chagrin face à cette tragédie. Nous attendons que des criminels soient arrêtés le plus vite possible et qu'ils seront punis profondément. Ndao isika iresaka makasika ny fahafatesany ben'ny tanàna Mangataboangy izay novonona notifirina tamin'ny fomba feno abibina tamin'ny 20 febroary 2024 lasa teo. Mivoatra dia mivoatra moa ny toedrarà olona enina be zao no efa nosamborin'ny mpitandro filaminana no izy ireo ahina ho voasaringotra amin'ity raharaha ity ary ho atolotra ny fitsarana araka ny nambarany Generaly Rakotomalala Andretahina Jean Herbert commandant gendarmerie Pyrenena izay manaraka ankaiky ity toedrarà ity. Tsy hijanona amin'ny fisamborana ireo enina voaroroy amin'ity toedrarà ity fotsiny ny mpitandro filaminana fa tsy maintsy mbola hitohy ny fanadiadiana hoy ity Generaly Rakotomalala Jean Herbert ity. Ka manao antsoavo an'olona tsara sitrapo rehetra mba anome vaovao ho an'ny mpitandro filaminana mba hanatrarana farak'izay aingana dia aingana ireo tsy mataotody hoy ity Generaly Rakotomalala Jean Herbert ity. Izay any ambato finandrana amin'izao fotoana iresantsika izao. Efa mirosy ny fanadidina sy ny famtorana amintsika miresaka zao. Efa misy olona enina zany
no voasambotra ary atao fanadihadiana ary atao andromasa eo anivon'ny gendarmerie-pirenena eto Ambatofinandrano. Miara-misy salahy ireo mpanao fanadihadiana eo anivon'ny gendarmerie-pirenena, io ny avy any amin'ny direction de la police judiciaire avy any Dobre Tsimandrava, eo ireo gendarme mpanao fanadihadiana eo amin'ny volotopelehovan'ny fatra Amoromane. Ankoatran'izay olona enina zay efa voasambotra zay dia misy basimborona anankiray koa zany efa nobiazana. Toy fanadihadiana ary eto zay dia manao fanambarana fa ireo rehetra zay voaroroy amin'io famononany maire-ny Mangataboangy io na ankolaka na mivantana dia tsy maintsy atolotra ny fitsarana. Ankoatr'izay fanokafana fanadihadiana zay dia ny hery fiarovana sy filaminana dia manao hetsika fampandriana fahalemana aty amin'ny faritra Ambatofinandrano ihany koa. Raha verina tsy aivina ity toedrara tranga famonon'olona ity dia maty notifirin Jolay ny ben'ny tanàna ny Mangataboangy i Rasazy Narindra rehefa avy nametrahana samboady tamin'ny 20 febroary lasa teo. Dia tamin'ny 1 febroary lasa teo, tokony tamin'ny 10:00 no sakanan'ny Jolay mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ny fiaran-tondra azy ary no taperin'izy ireo tamin'ny fomba feno abibina ny ainy Rasazy Narindra. Satria moa olom-boafidy no voakitikitika, olom-boafidy no maty no vonoina, dia saika naneo ny alahelo sy naneo ny heviny daholo ny tompon'andraikitra ambony sy ireo mpamakafaka politika maro samihafa. Ndao aratsika misesy eto ireo fanehoan-kevitra vitsivitsy. Naneo ny heviny manokana ny General Ravalomanana filohan'ny anteny Merandolona manoloana ity resaka tsy fandriampahalemana ity, na dia efa nivohy resaka fandriampahalemana ito amintsika aza izy tany Rosia. Hoantsika zay mpanaraka toedraram-pirenena dia maharaka tsara fa nivohy resaka fandriampahalemana i General Ravalomanana tany Rosia. Laza izy fa tena mandry fahalemana eto Madagasikara ary mandroso dia mandroso ny firenena no isika afaka miantsena amin'ny supermarché sy ny fisiny fitohanana ara-pamoivozana hoy izy. Toy izao ny fanehoan-keviny manoloana ity tsy fandriampahalemana ity. Raha ny manokana dia mampalahelo dia tena mampalahelo tokoa ny tranga ben'ny tanàna voafidy maty novonoina tamin'ny fomba feno abibina. Raha araka ny fahitany azy dia famonona efa nomanina iny famonona ny ben'ny tanàna ny Mangataboangy iny. Afaka milaza i General Ravalomanana fa tsy fandriampahalemana tsotra izao iny fa misy resaka fankahalana sy fikatsahana tombontsoa manokana ao ambadiky n'iny famonona ny ben'ny tanàna iny. Nilaza izy fa ho fahaizana amin'ny sazy faraka izay enjana ny navandoza ary tsy maintsy tratrarina ary tsy maintsy ho tratra ny navandoza satria toerana ambanivohitra mitokamonina no nisy io tranga io ary mora dia mora ny fanaovana fanadihadiana hoy Generaly Ravalomanana Richard. Bavaka misy koa mba ho tratra ireo navandoza ary ho faizina arak'izay tena faran'izay enjana zany ireo navandoza na izy na izy na le fomba nanaovana n'le embuscade aza nge tsy olona ana fa olona mahainy nanao an'io hoe raha miala eto izy dia atsindraisy sakanina rehefa avy eo olona manaka aleo andeha ny fanadihadiana. Za mahatoky ny mpanao fanadihadiana indrindra moa gendarme manidina tany mijery ihany za mino sy matoky fa ho tafavoaka zany io hoe iza nanao tao any ambanivohitra koa nge mora ny manao ankety any satria mitoka monina le toerana vaovao azonay zany dia zavatra efa nomanina mihitsy izy io natao le fisakanana dia raha ohatra ka tsy naomby iny dia efa nisy sakana indray tao aloha tao misy antony hafa mihitsy zany tao tsy resaka fankalana an'le olona fotsiny fa misy antony ngeza be tao antony tsorona resaka hoe antony réseau na toe-karena zany arena kibony tany arena sarobidy le izy raha ny vaovao rehanay zany ny teny izy zany raha ny vaovao azonay satria zay mahare vaovao avy amin'ny vondromboka tsinjara-pahefana hoe ny teny izy hoe okazay ny gaboraraka eto amin'ity fitrandrahana arena sarobidy ity fa amin'ny mahabe ny tanàna lany dia andray andraikitra manomboka izao.
de zay zany ao anatiny atao hoe thèse ihany zay hoe zay no izy fa raha fahakalana manokana raha asanjiolahy nge tokony ravinanao an'izy raha asanjiolahy de nandroban'le tomobile fa tsy nandroba izy fa namono fotsiny nataony. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitry premier ministre lehiben'ny gouvernement nilaza izy fa efa napetraka ny paikady sy toromarika entina anatrarana ireo navandoza. Efa napetraka ihany koa ny paikady iadina amin'ny tsy fandriampahalemana amin'izao fivoarany toedra ranom-pirenena izao. Tsy maintsy jerena akaiky ho izy ny tsy fandriampahalemana na amin'ny endrika lonilony politika io na tombotsoa manokana na asanjolahy amin'ny tsy fandriampahalemana tsotra izao. Hoy premier ministre lehiben'ny gouvernement. La mijery hatrany zay misehatro anatin'izany fametrahany fandriampahalemana zany ny mijery ohatranoana ny fivoarana satria indraindray somary varimbarina ka nefa miverina tsikelikely ny fanaovany ratsy nataon'ny olona zay mety manana hevitra maro anatin'izany mety resaka politika io mety resaka fitandrahana arena ankibon'ny tany io mety resaka ataoko fotsiny hoe tsy fandriampahalemana tsotra fotsiny mety miseho anatin'ny zavatra zany. Misy toromarika fanomena nireo mpitandro filaminana nireo ery fiarovana sy filaminana rehetrarehetra any amin'ny toerana mba afahany mahita aloha hoe iza navandoza fa indrindraindrindra fametrahana zay lamina sy paikady zay mba hamerenana indray ny fandriampahalemana amin'iny faritra teneniko aminareo reny. Fantatra ireo fa nisy ihany koa tian-tandany lehibe hitatsika reny zavatra sy reny ary fantatra ireo fa efa azo le olona mbola misy ezaka mbola atao fa mila mailo hatrany ny mpitandro filaminana ary mametraka hatrany ny paikady ifanaraka amin'izay fivoarana eo amin'izay ambana eo amin'ny lafiny fandriampahalemana zay. Zay ny zavatra teneniko efa misy ny toromarika maro nomena ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny. Raha tsongaitsika manokana ny resaka ny fanaovan'ny anadainy ity ben'ny tanàna maty novonoin'ny Jolay ity dia tsy karitra fa karazana olona mamitahiraka ireo olon-dratsy ireo. Profon'izany efa maty mbola notifirin'izy ireo tamin'ny tarehany araka ny nambarany ity. Zay azo eritreretina fa karazana mission no nataon'izy ireo tamin'iny famonona tamin'ny fomba feno ampipiana iny. Tsy nisy entana very, tsy nisy nakany tôbila fa ny ainana baviny ihany no taperin'izy ireo ary no amarin'izy ireo fa tena maty tokoa zay vao nialan'izy ireo. Hoy ity anadainy Rasazina Rindra ity. Nanasa anazy moa rehefa tonga nanao ny fombafomba fampandronany razana tsotsora teo nahitako fa misy bala hafa indray niditra teto amin'ny firifany. De teo nafatarako fa efa maty izy mbola nitifirina ihany pour assurer zany fa hoe maty tokoa na hoe vita mission accomplie ny anazy. Jola teo amin'ny 5 teo nitazako. De mitambasy mahery vaika daholo izy ireo fa raha ihany no calibre to ny entana tsisy very aloha na hatramin'ny singam-panjaitra aza tsisy niala fa ny ainana baviko mihitsy no efa nikendreny zareo tao anatin'ilay izy. Tsisy ny saritava zareo ary za kosa tsy natadidy azy satria olona manondro basy anahy tsy hodiniako mihitsy mezaka ny afana ihany. Toy izao kosa ny fanehoan-kevitry generaly misotro ronono generaly Ramakavelo Désiré. Miaratsy ho izy ny toe-piainana sy ny rivo-piarahamonina eto amintsika raha ny toedra raha tsy fandriampahalemana no jerena ankaiky. Lasa manjaka ho izy ny valifaty politika mifampitifitra sy mifamono isika samy malagasy. Midika izany fa loza mitatao izany. Izany tsy fandriampahalemana izany dia tsy miseho amin'ny alalan'ny fitifirana ihany fa misy mamosavy, manam-poizina sy ny maro hafa. Araka izany tokony jerena ankaiky ny rangory ny fototry ny afo. Raha ny amin'ny manokana dia ny risoriso sy kolikoly eny amin'ny fitsarana no tena anisan'ny fototra mahatonga izao rehetra izao. Hany ka lasa tsy matahotra manao ratsy intsony ireo mpanao ratsy satria tsy misy mahasahy mikitika izy ireo na dia manao ratsy aza eto amin'ny tany sy ny firenena. Hoy Général Ramakavelo Désiré ka tokony jerena ankaiky izany rehetra izany. Tena fitofiran'olona ankitsirano mihitsy olona avo manao ametrahana samboady fa lanina ben'ny tanàna azy dia misy mitifitra. Tena zava-doza ary ny zavatra tena hoe misy resaka valifaty ilay izy dia lasa hoe fomba fiainana eto Madagasikara ve zany ty fifamonoana ty règlement de compte. Malasa nieritreretra mihitsy. Zany hoe ny fandinihako azy zany
dia miaratsy Andriamanalina le fiarahamonina eto Madagasikara. Mifamono dia efa loza mitatao an'ny fireneny zany raha nambarany Général Ramagavelo Désiré. Ka tena loza mitatao anie zany rehefa ny mpiarahamonina nefa ny samy mpiray firenena no mifamono koina no loza mataotao mihoatran'izany raha mbola fahavalo manafika ange dia mbola mba hitanao iny fahavalo e fa ity tsika samytsika mianakavy ihany no ato anisan'ny tena atao hoe rangory fototry ny afo amin'le miteraka lohalohany dia le ataontsika hoe risoriso zay tany andehananao rehetrarehetra dia ayanona risoriso dia inona zany le atao hoe aiza zany no mipetraka ny fahamarinana na ny atao hoe ara-dalàna eto Madagasikara any ingely izy inona ny magaganao raha misy ny valifaty ianao zao ohatra ataoko hoe mandeha makany amin'ny fitsarana ianao fantatrao zao fa manana ny rariny ianao arakaraka ny tokony izy ianao indray ny diso satria misy risoriso ambadika aiza le olona ntsolonolony lasa sorena dia lasa tonga any amin'le eritrehetra hoe valifaty hoe rehefa tsy vita tany amin'ny ara-dalàna raha ngany dia atao amin'ny tsy ara-dalàna dia lasa mifamono lasa mifanendrika lasa mifamosavy lasa mifanapoizana. Eto ampamaranana dia zao afaka milaza isika fa tsy mandry ny fahalemana eto amintsika midika izany fa sarotra dia sarotra ho an'ny vahoaka malagasy ny iainam-pilaminana ny asa sy hamokatra ho amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto amintsika midika izany fa tsy mandrosy Madagasikara fa mihembotra araka izany rehetra izany tokony andray fepetra ny fitondram-panjakana na ny fitondram-panjakana mihitsy no andraisana fepetra malona izao toe-draram-pirenena mivoatra dia mivoatra izao araka izany rehetra izany dia oharantsika miandalana eto ny mety ho toy ity toe-drara ity ary izay koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray